Fa mikasika ny toetr'andro kosa no anoizantsika ny vaovao. Ny maraina teo no nahazo anarana rehefa nafeny no fepetra amin'ny rivodoza azy ilay rivodoza ka i Eliakim no anarana azon'izany rivodoza izany. Tany amin'ny 300 kilometatra atsinanan'Antalaha no nisy ny foibeny ny maraina teo. Rahampitso maraina no vinavinaina hiditra an-tanety ity rivodoza ity raha ny tombany avy any amin'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Tamin'ny maraina teo no nafeny fepetraka nivadika ho tempête tropicale modérée ary nahazo anarana Eliakim ilay rivodoza. Teny amin'ny 370 kilometatra atsinanan'Antalaha no nisy ny foibeny. Mitondra rivotra 20 kilometatra isan'ora arahana tafiotra 10 kilometatra isan'ora i Eliakim. Raha ny tomban'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro dia hiditra an-tanety ao Kapimasoala 17 kilometatra atsimon'ny Antalaha ity rivodoza ity Rahampitso zoma 20 volana Martsa eo anelanelina ny 7 ora maraina sy 3 ora tolakandro. Mbola azo heverina ny ho lasa cyclone tropical izy alohan'ny idirany. Azo ny mandry tsara ihany koa ny rivodoza ary vinavinaina ivoaka an-dranomasina ny asabotsy aty amin'ny sidranomasina ny toamasina. Anomboka ikija ny orana izay entin'ny rindrin-drahona mialohan'ny Eliakim. Filazana loza manambana manomboka androany kosa any amin'ny faritra Diana, Sava, Sofia, Nalanjirofo, Atsinanana, Loatra Mangoro ary Tsaratanana ary mety hivadika loza miatra na miloko mena izany Rahampitso. Filazana miloko maitso kosa ho an'ny Boeny, Analamanga, Maivatanana ary Kandreo. Tsy azo atao intsony araka izany ny Mendrika ho an'ny mpampiasa ranomasina eo anelanelany Mahanoro sy Cap d'Ambre.